Salama daholo io ndao ndray ara ho fitinina amintsika ireto tsara ho fantatra ireto resaka fakanankeriny tovovavy roa indray no nalainy pakankeriny izay mirongo fitaovam-piadiana tao amin'ny sistany andrefan'ny fokotany Ambatimoina district n'Anjozorobe ny aliny 2020 hifoha 13 Jolay lasa teo. Any Toamasina tovovavy izay resiny fiainana nikasa hamono tena any Antsy vola 4 tapitrisa ariary hadino tao anatin'ny taxi ville no naveriny mpamily tamin'ny tompony. Tokely Justin filohan'ny antenimiram-pirenena tandremo ny didiko fe lehibe sy ny fanaparam-pahefana any Amandritsara mpianatra 5 no tratra nampiasa finday izay miseho amin'ny endriny maro mo ny fakantahaka isan-karazany nandritra ny fanadinana baccalauréat. Ireo no vaobassina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovo atrany miabony amin'ny chaîne-antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefanay amin'izay sisy tao matamatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tovovavy roa indray no nalainy pakankeriny tao amin'ny sistany andrefan'ny fokotany Ambatimoina district n'Anjozorobe ny aliny 2020 hifoha 13 Jolay lasa teo. Vao nahazo camion ary mbola any Antananarivo ny ray aman-drenin'ireo tovovavy roa ireo raha ny vaovao avy amin'ny zandary efa mandeha kosa ny fikarohana azy ireo amin'izao fotoana izao. Efa misy pakankeriny ihany koa any Fianareva-Tsinanana vehivavy iray antsoina hoe Todiso Angelika izay mpiasa amina orinasa mpivarotra finday ao Fianareva-Tsinanana no nisy nakankeriny tamin'ny andro ny 14 Jolay tamin'ny 7 maraina teo amin'ny tetezany intendro. Efa tafaverina any amin'ny fianakaviana ihany mo izy ity. Misy olona hividy finday ihany fa andao hiaraka aminay hoy ny vehivavy iray taminy. Saika tsy andeha izy fa noresen'io vehivavy io lahatra ka niakatra ny fiara ihany ary notapenan'ireo olon-dratsy ny vavany sy ny masony hatreo notadidiny farany teny andalana andeha hiasa izy tamin'ny fotoana io. Aty aminay Todiso Angelika ka tsy averinay raha tsy manome 5 tapitrisa ariary anay ianareo amin'ny 900 ny farany fandaovan'io vola io araka ny SMS izay nalefan'ireo olona kankeriny azy tamin'ny havan'ny Todiso Angelika taitra ireto farany ka nandeha ny fikarohana. Vehivavy iray tsara sitrapo no nahita azy nafen'ireo olon-dratsy tao anatin'ny alina ankaikin'ny lycée teknika ka namaha ny fatorany tonga nanatona tany ny fianakavian'ny Todiso Angelika sady nitondra azy tamin'ny hopitaly noho izy efa nalemy taitra ary feno tahotra ny tenany rehefa aveo. Mandeha araka izany ny fanadihadina izay ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao ankehitriny izao. Ka manoloana izay mo maro no mametra-panontaniana amin'ilay hoe inona marina no tena mahatonga anireto tambazotran'olona pakankeriny reto no tsy mety fongotra mandrak'ity androany. Tany Toamasina indray tovovavy iray izay resiny fiainana nikasa hamono tena niampatra teo anarabe anoloan'ny hôtely de police Bazarikely tao Toamasina ity tovovavy nitafy akanjo volomboasary ity nikasa hamono tena fa resiny fiainana mafy ny fiainana ka tsy zaka intsony hoy izy. Nanala azy teo ny mpitandro ny filaminana ary nitondra azy noto kosa ny olona izay mahalala azy nitolakandro ny 14 Jolay 14 teo. Tovovavy monina ao tsara honenana Toamasina izy ity raha ny fanazavana voaray hatrany. Any Antsy indray tratra ariva avy nivarotra ilay ramatoa nitondra volabe 4 tapitrisa ariary ka nandeha taxi de ville tao Antsy renivohitra ny varotra Sofia tamin'ny andro ny 13 Jolay 14 noho ny hamehana nefa dia hadino tao anatin'ny fiaran'ny rahan'io ilay poketra nisy volabe notehiriziny mpamily izany nandritra ny alina ary noresahany tamin'ny filohan'ny syndikalin'ny taxi ville any Antsy ny maraina mba haverina amin'ny tompony. Tonga nanatona ny filohan'ny syndikalin'ny mpamily mo ilay ramatoa nanadininy poketra feno vola tao anatin'ny fiara ity ny maraina ny 14 Jolay 14 ka nomena ny tompony ity volabe misa 4 tapitrisa ity ary tsy nisy banga na ny kely aza. Manamafy hatrany
ny filohan'ny syndikaly fa ny fitaizana ataon'ny ben'ny tanàna Nasir Ali sy ny talim-paritry ny filaminam-bahoaka izay mizaratra kefa sy fahaiza miaina matetika amin'ireo mpamily no nampiovan'ny toetsain'ny mpamily taksivily any Antsohihy mitohy ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka ary hiezaka hatrany izy ireo amin'ny fanatsarana ny fiarah-miasa ka ny toetra tahaka an'izany no tsara laintahaka amin'ireo mpamily taksivily rehetra manerana ny nosy fa raha ho any Antananarivo renivohitra angamba no nisy tranga tahaka an'izao angamba dia tsy hiverina amin'ny tompony mihitsy na dia handeha hatramin'ny loha aza na ny mpandeha taksivily aza mbola sahan'ireo mpamily sy ny tariny robaina fa indrindra fa vola be tahaka an'izao no hadino ao anatin'ny taksivily ka hoaterina amin'ny tompony hoy ny fanehoan-kevitry ny olona izay mpanara-baovao hatrany tokely Justin indray izay filohan'ny anteny miram-pirenena vorolanina teny antokotanin'ny garany Soarano ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry ary ny loholon'ny mpisorony ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny volomboasary tamin'ny andro ny 24 Jolay ny maraina antony no tanterahana teny an-toerana ny lanonam-panjakana nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny samboady ny ampahany amin'ireo sombam-boaka voafidy tamin'ny anaran'ny volana Irmara tamin'ny faritry ny Analamanga sy Tasy ary Bongolava fotoana tsy navelany Andriamatoa Tokely Justin izay filohan'ny anteny miram-pirenena nandalo fotsiny ka nitondrana hafatra mafonja ho an'ireo sombam-boaka misa 70 voafidy hiasa manitra ny 5 taona alaviro ny ditiko fehilehibe sy ny fanaparam-pahefana tanteraho amin'ny antsakany sy andavany sy andavany ireo asa nankin'ny vahoaka amintsika sy ireo fampanantenana natao nandritra ny fotoanany fampelezan-kevitra ho hiatrany ity filohan'ny teny miram-pirenena ity raha nandray fitenenana nandritra an'izay fivoriana izy ireo zay ary ny amarantsika azy any Mandritsara nanamarika ny andro faharoa ny talata 13 Jolay ho an'ny fanadinana baccalauréat tao amin'ny foibem-panadinana lycée Victoire miadana Mandritsara ny fisian'ireo hosoka sy ny halatahaka niseho tamin'ny endriny maro nandritra ity fanadinana ity anisany miavaka tamin'izany ny fahatratrarana mpianatra misa 5 izay nampiasa finday izay nahoraka ao an-tanànan'ny Mandritsara tamin'izany andro izany niezaka nanatina ny tombona andraikitra ihany koa ny mpanangom-baovao kanefa voasakana teo am-bavahady ka tsy nisy fanazavana voaray mahakasika ity raharaha ity tsy hivina fa voarara ny fampiasana ny finday amin'ny fanadinam-panjakana indrindraindrindra ny baccalauréat reto anefa dia tsy fantatra izay fepetra noraisina tompona andraikitra mahakasika ity tranga niseho nandritra ny fanadinana baccalauréat tao Mandritsara ity izay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tao atao tagasy tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa